Mbola faly miarabantsika rehetra indray a, mbola tratry izao fotoana manokana izao dia ity fandarana ity izay iarahantsika mandinika eto indray a ny soratra masina. Manasa anao hatrany mba hifantoka amin'ny alalan'izao fandarana izao. Andriamanitra rainay masina indrindra any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra anao hatrany izay nomenao izao fotoana izao mba azonay mandinika sy mamakafaka ny teninao, ka mba tonga anay ho isan'ny hanana faharetana hatramin'ny farany, mba handraisanay ny famonjena amin'ny alalan'izany teninao izany. Raha ny fanahinao masina hitari-dalana anay hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mahafoy ny zavatra rehetra. Zay no lohatenintsika amin'ity anio ity, dia ny hoe mahafoy ny zavatra rehetra. Mahafoy ny zavatra rehetra. Ny mpianatra Jesosy Kristy dia natsoiny manokana mba hahafoy izay ananany rehetra. Mba hahafoy izay ananany rehetra. Dia jerentsika ao amin'ny Lioka toko 4:20 ny andininy 7:30. Lioka toko 4:20 ka ny andininy 7:30. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Isika zany dia mila mahafoy ny ananantsika rehetra. Sarotra izany amin'ny maha-olombelona antsika. Fa tamin'ny andron'ny reo kristianina voalohany, tamin'ny andron'ny mpianatra reo kristianina voalohany tamin'izany fotoana izany, dia hita tao anatin'ny fifankatiavan'izy ireo ny firaisan-kina sy ny fahafoizana izay nananan'izy ireo. Raha mba mijeritsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2 ny andininy 4:20 sy ny 5:20. Bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2 ka ny andininy 4:20 sy ny 5:20 dia izao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Kristy. Ary izay rehetra nino dia ny ray toerana sady ny ombonany avokoa ny fananany rehetra. Andininy 5:20. Ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Nahafoy izay nananan'izy ireo hatramin'ny tany dia niraisan'izy ireo zany. Na izany aza nefa tsy antery no nanaovana izany, fa an-tsitrapo. Raha somary mijeritsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly ihany toko 5, izay no fomba ny mpianatra nanome izay nilaina mba hifanampy amin'ny hafa. Asan'ny Apôstôly toko 5 ka ny andininy 4. Asan'ny Apôstôly toko 5 ka ny andininy 4. Zao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Toko 5 ka ny andininy 4. Fony, ndresaka tamin'ilay mpivady izy zany, fony tsy namidy, tsy hanao ihany va izy, ary rehefa namidy, tsy hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no ny saina izany tao am-ponao ianao, tsy nandainga tamin'olona ianao, fa tamin'Andriamanitra. Ny tian'ny Apôstôly ambara dia izao, tsy anterisetra akory ny nanomezana an'ilay vidy tany, fa an-tsitrapo. Zany hoe an-tsitrapo. Dia eto izany ny teny amin'ity andininy 4 amin'ny toko 5 hoe naninona ianao no nandainga? Raha tsy namidy anie izy, fony tsy namidy izy dia anao ihany. Ary azonao nanaovana izay tianao atao, fa ianao no niteny hoe omena. Ka lay fitiavana, lay fahafoizana zany dia zava-dehibe. Ary tamin'ny
andron'ireo mpianatra voalohany de tena nasehon'izy ireo zany tamin'ny alalan'ny fitondrana izay nananana izy ireo, ary nentin'izy ireo ka dia niarahana nanana izany fananana izany. Na izany tsy izany aza de tsy anterisetra araka ny hitantsika teo ny nanomezana fa araka izay niny fo. Ny Jaona voalohany toko 2:5, ny Jaona voalohany toko 2:5 de milaza fa ny alantsika amin'izao tontolo izao no tena tiany Jesosy Kristy. Izao no voambara: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Aza tia izao tontolo izao, fa ny fitiavana izao tontolo izao de fanehoana ny tsy fitiavana ny ray. Izao tontolo izao resahana eto dia tsy izao tontolo izao ty izay noforon'Andriamanitra akory, tsy ny planeta tany, fa fanehoana ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao de tsy inona izany fa ny ireo zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifanohitra amin'ny baikon'Andriamanitra. Izany rehetrarehetra izany no lazain'ny apôstôly Paoly sy ny apôstôly Jaona hoe zavatra izao tontolo izao, ka tsy tokony ho tia izao tontolo izao tsika. Ny tena tiany ambara zany dia ny hoe mahafoy izao tontolo izao dia ny tsy fikiratsika amin'ny zavatra mandalo izay manintona atsika eto amin'ity izao tontolo izao ty. Jaona voalohany toko 2:5 de zao koa no ambaran'ny apôstôly Jaona: fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary nindrehaka momba izao fiainana izao de tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ny izao tontolo izao resahana eto zany, le hoe mila afoy, dia ny rehaka momba izao fiainana izao, ny filany maso, ny filany nofo, ny rehaka momba izao fiainana izao, ireny rehetrarehetra ireny no mahatonga an' Jesosy Kristy hoe raha tsy mahafoy an'izay anananareo rehetra ianareo dia tsy ho mpianatro. Ny mpianatra zany na ny tena kristianina zany dia vonona ny afoy an'izao tontolo izao amin'ny fotoana izay tsy maintsy andaozana izany. Noho izany, izao tsika de efa tsy maintsy mizatra, ary izao tsika de efa tsy maintsy mianatra ny mahafoy an'izao tontolo izao. Raha tsy zany dia hanao tahaka ny vadiny Lota isika, na de efa novonjen'ny anjely sy notantanan'ny anjely aza ho vonjena, ary efa nanao izay fomba rehetra Andriamanitra mba hamonjena azy, indrisy fa tsy nahafoy ny tontolo nisy azy ny vadiny Lota, ka na de efa nibaiko azy Andriamanitra fa tsy tokony hierika tamin'izay fotoana izay, noho ny tsy fahafoizany an'ilay tontolo nisy azy tamin'izany fotoana izany, de lasa vongatsiry izy. Ny fomba ilazany Jesosy Kristy an'izany zavatra izany dia araka ny fanoharana dia lazainy ihany koa hoe voageja an'izao tontolo izao, voageja ny harena, voageja ny fahafinaretana izay misy eo amin'izao tontolo izao. Izay fangejana izay no izao tontolo izao, gejain'izao tontolo izao de tsy afaka mahafoy azy fa voafatotra eo aminy, ka na misy aza ny tokony hitoerana eo amin'ny tenin'ny Kristy, misy aza ny tokony fotoana hivavahana hanompoana an'Andriamanitra de tsy afaka manao izany, na misy aza ny fotoana izay iantsoan'i Jesosy Kristy hanaovana ny asa fanompoana dia tsy afaka manao izany satria voageja ary tsy mahafoy an'izao tontolo izao. Ny tena mpianatra ary ny tena kristianina dia mahafoy ary vonona handao an'izao tontolo izao. Zao no ambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ilay fanoharana rehefa manazava ny amin'ny voana fafy izy. Ao amin'ny Luka toko 5:4.
Lioka toko 9 ny 7:4. Ireo teny amin'ny tsilo, zany hoe ireo voana fafiteny amin'ny tsilo, dia izay mandre ny teny, ireo izay mandre ny teny, fa noho nandeha izy dia voageja ny fiahiahina sy ny arena ary ny fahafinaretan'izao fiainan'izao ka tsy mahavanim-bo. Ny kristianina zany zay voageja, ny mpianatra zay voageja, ny fialam-boly, ny fahafinaretan'izao tontolo zao, ny rehaka sy ny arena ary ny fiahiahina izao tontolo zao dia tsy mpianatry Kristy ary tsy kristianina. Tsy maintsy mahafoy izay ananana rehetra isika ary mianatra ho amin'izany tsara ho tsara fa tsy maintsy handao an'izao tontolo izao tsika. Rehefa ho avy Jesosy Kristy dia tsisy misy azontsika hoentina na inona afa-tsy ny tenantsika irery ihany. Koa miantso antsika ny Tompo manao hoe raha tsy mahafoy izay rehetra anananareo ianareo dia tsy ho mpianatra tokoa. Ry havana malala, ny mpianatry Kristy na ny tena kristianina dia tsy voafatotro izao tontolo izao fa vonona ny hahafoy ny zavatra rehetra takina aminy amin'ny alalan'ny fandavatena anara-dian'i Kristy. Ao amin'ny Jaona 1:2-5. Jaona 1:2-5. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny Ray. Aoka isika ho tia an'Andriamanitra. Marka 10:5-20. Marka 10:5-20. Indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Hoy izy Petera hoe zay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, inona kosa zany mba ho azonay? Ao amin'ny 7:20 dia namaly Jesosy. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano na rahalahy na nabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara 11 ka tsy handray zato heny amin'izao andro ankehitriny izao dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny fanenjehana ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Mampanantena Kristy fa raha mahafoy izay anananao rehetra ianao dia omeny ianao ihany zany amin'izao fiainana izao ary indrindra amin'ny fiainana ho avy. Tsy ho diso anjara ianao. Ny tadiavin'i Kristy aminao zany dia ny fahafoizan-tena. Ny tadiavin'i Kristy aminao zany dia ny fahafoizana izao tontolo izao. Mety ho sarotra amintsika zany amin'ny maha olombelona antsika. Mety ho sarotra aminao zany amin'ny maha olombelona anao fa mangataka amin'Andriamanitra. Mangataha amin'ny mpamonjy fa omeny ianao ny hery ary izy no hanova ny fonao ka afaka hianatra ny hahafoy an'izao tontolo izao ianao. Ny toetra tiany Tompo hanananao, ny toetra tiany Tompo hananako, ny toetra tiany Tompo hananantsika amin'ny maha-mpianatra antsika, amin'ny maha-kristianina antsika dia ny hanarantsika ary ny hahatonga antsika hahafoy sy handao ny zavatra rehetra ka ho tonga mpianany amin'ny fotoana izay ilana azy. Ry havana malala, ny faniriana dia ho tena mpianatry Kristy ianao ka tsy hatakalonao an'izao tontolo izao ny famonjena sy ny fitahiana ary ny fiainana mandrakizay izay efa nomeny Tompo anao. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra Rainay Masina indrindra izay any an-danitra, misaotra anao zahay satria nomenao ny teninao mamy dia mampahafantatra anay fa ho avy ny fotoana tsy maintsy handaozanay sy hahamonjy an'izao tontolo izao. Ka dia miantso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao mba hahaizanay mahafoy ny zavatra rehetra dia nyzao sahady, mianatra an'izany dia nyzao sahady mba tsy hahatonga anay ho ireny zavatra ireny no hamatotra anay eto amin'izao tontolo izao. Koa omeo anay ny fahendrena, omeo anay ny fanahinao, fahaizana mandanjalanja mba hahatonga anay ho tena mpianatra marina, ho tena kristianina marina dia tsy tia an'izao tontolo izao
fa kosa hanana ny fandavatena sy fahafoizatena ka hanompo sy hanaradianao hatramin'ny farany. Mitahiny mpiaino rehetra sy ny mpanaraka ity fandarana ity, ho anao rery ihany ny voninahitra mandrakizay. Ny vavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.